raikitra ny disadisa ary vaky bantilana ny ady ao anatin'ny team record izay mampisy olana an'ireo mpanakanto sasany ao anatin'izany team record zany toandremopokana sy i Davalt record ka ny pisipitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa neto isan'andro tsy ampidrela mo isika fa avetrany tonga de vavany ndao ary ny tonga tsy miaraba hono na mantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ny tiandroandroany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny resaka mpanakanto no tena iopanantsika atao anatin'ity video ity tsy voandroany moa ity resaka producteur manager ary ny mpanakanto ity no nisy olana raha ho an'i Madagasikara satria ny matetika avy an'ny olana sy ny disadisa dia ny eo amin'ny resaky ny karama hatrany any ampiantohana mantsy dia samy maniry te hanana an'izany producteur sy manager izany avokoa ny mpanakanto rehetra izay te sehatra amin'izany zavakanto izany satria maro amin'ireo tanora na ny efa lehibe aza izay manana talenta eo amin'izay sehatra ny zavakanto izay nefa tsy manana fahafahana hamokatra ny talenta izay ananany ka manomboka eo dia raikitra ny fitedavana an'izany producteur sy ny manager izany raha any ampiantohana dia manaiky tsy fidiny an'izay fepetra rehetra apetraky ny manager sy ny producteur ireo tanora izay manan-talenta ireo satria te hitrandraka an'izay talenta izay ananan'izay mba ho hitany be sy ny maro ary mba te hanana laza sy ny hoavy mamiratra ao anatin'izay tontolon'ny zavakanto zay ireo tanora ireo izay no mahatonga ny antony aneken'izy ireo an'izay fepetra rehetra apetraky ny manager sy ny producteur izay fa ny matetika hita sy matetika mitranga nefany eo anatrehan'izay fanekena tsy fidiny zay tsy vitsy amin'ireo mpamokatra izany hoe ny manager sy ny producteur dia lasa manararaotra an'ireo mpanakanto izay hitan'izy ireo fa miankin-doha tanteraka amin'izy ireo hany ka tsy vitsy amin'ireo mpanakanto ireo no lasa mikarama varimazaka ny sasany ihany koa dia mandray tamby karama izay kely dia kely fony mbola tsy malaza mantsy dia manaiky foana ireo mpanakanto ireo ao anatin'izay karama varimazaka sy ny tamby karama izay kely dia kely zay satria te hametraka ny lazany manerana ny nosina ihany koa hatrany ampitan-dranomasina ireo mpanakanto ireo ka izay no mahatonga azy ireo manaiky an'izay fepetra rehetra izay apetraky ny manager sy ny producteur izay manomboka eo dia lasa ny manager no tena mahazo vola be ary izy ireo no tena migalabona amin'izay vola izay hazon'ireo mpanakanto izay tohanan'izy ireo zay fa ilay mpanakanto izay tohanana kosa matetika dia lasa miaina ao anatiny izay fiainana kizarizary sy tsy fananam-bola izay ary eo indrindra no mahatonga an'ireo mpanakanto sasany izay na dia efa malaza tahaka ninona aza dia toa tsy misy fivoarana mihitsiny ny fiainany na amin'ny andavanandro zany na fiainany amin'ny ankapobeny maro ireo mpanakanto izay hitantsika tena efa kalaza raha mijery ao anatin'izao tserasera sosialy isika dia toa tena mamirapiratra ery ilay mpanakanto nefa ny any amin'ny fiainany tena izy dia tena miaina toy ny olon-drehetra ary miaina ao anatin'ny fahasahiranana fa tsy arakaraka ny laza izay ananany sy ny vola miditra ao anatin'izay lazany izay ny fiainana satria lasa any amin'ny producteur avokoa ireo tombom-barotra rehetra hanika karama kely ihany no mba hazony ireo mpanakanto ary izay no mahatonga azy ireo miaina ao anatin'izay fiainana tsy zarazara izay manomboka eo indrindra no tena mampisy olana eo amin'ny mpanakanto sy ny producteur ary manager izay satria vantany vao tena malaza ilay mpanakanto ary hitany fa tena miroborobo sy miditra izay vola ao anatin'izay lazany izay manomboka eo ilay mpanakanto dia mba manao fangatahana ihany ary mba mitalao ihany amin'ireo mpamokatra azy ireo mba hampiakarana an'izay tamby karama izay tokony ho azon'izy ireo zay ka tsy vitsy amin'ireo mpamokatra na ihany koa ireo manager sy ny producteur izay
no tsy manaiky an'izay fampiakarana ny tambokarama izay ka manomboka io no tonga avy hatrany ilay disadisa satria ny manager sy ny producteur izay tena miconte dia miconty ny vola izay miditra ao am-paosiny ary tsy te hanaiky lembenana sy tsy te hanaiky ho matiantoka mihitsiny ao anatin'izay fidiram-bola noho ny fanohanany an'izay mpanakanto zay. Lasa voakajikajy avokoa na ny fiakanjo izay ataon'ireo mpanakanto izay tafiditra ao anatin'ny fiantohan'ireo mpamokatra na ny fiainany andavanandro izay tafiditra ao anatin'izany ihany koa eny na ireo famokarana ny rakikira sy ireo rakitsary izay ho an'ireo mpanakanto mba hahatonga azy ireo ho tonga amin'izay sehatry ny matianina izay indrindra fa ny vola lany eo amin'ny fanaovana matrakazy isan-karazany amin'ny télé sy radio dia tafiditra ao anatin'izay kajikajy ataon'ny mpamokatra izay avokoa ka eo indrindra no mahatonga azy ireo tena tsy te hanaiky an'izay fampiakarana ny karamany mpanakanton'izy ireo zay. Ilay mpanakanto kosa etsy andaniny dia efa mahendo an'ireo siosiondresaka maro isan-karazany avy etsy sy ambadika ary mahita ihany koa ny fidiram-bola be amin'ireo mpamokatra dia eo indrindra no mahatonga azy ireo lasa mivadika sy mioveritriritra izay hanika tapaka hatreo ny fifandraisana amin'ilay producteur sy manager ary ilay mpanakanto ka lasa miala ho azy ilay mpanakanto ary matetika miala ao anatin'ny disadisa foana ireo mpanakanto ireo ao anatin'izay fialana ao anatin'izay tranompamokaran'izy ireo zay. Lasa tsy mazava amin'ireo mpanakanto izany ny fizarana an'ilay vola miditra amin'ny alalan'ny lazan'izy ireo ka izay no mahatonga azy ireo lasa miteraka tsy fifatokisana amin'ilay mpamokatra azy ireo. Toe-javatra tahaka an'izany mantsy no misy ao anatin'ny Team Record amin'izao fotoana izao satria araky ny resaka mandeha etsiro ao anaty tambazotra Facebook mantsy dia niala tao anatin'ny Team Record himamantsy ary niala ihany koa himopokanina taorian'izay resaka mandeha etsiro eo amin'izay resaky ny mpanakanto sy ny mpamokatra izay satria mahatsapa moa iretsy farany fa toa kely dia kely sy ny tambokarama izay azon'izy ireo nefa dia mba miezaka manao ainto zavatra ihany izy ireo mba hampiakatra ny lazan'izy ireo ary niarahana hita sy niarahana lala moa fa tena maro dia maro ny seho izay vitan'izy ireo ka mahatsapa ireto farany fa tsy arakaraka an'izay seho vitan'izy ireo zay ny tambokarama izay azon'izy ireo nandritra izay fotoana nankalaza azy ireo mafy dia mafy tato ato izay ka izay no niteraka an'izay fisarahambazana kely eo amin'ny Team Record sy ny mopokanina izay ary ihany koa mamantsy io moa zany toy ny fisilela indraindray misy ny fifandirana ary indraindray miady ary ny olombelona moa dia toy izany ihany koa na dia miezaka manao ny tsara tahaka n'inona aza ianao fa ilay ratsy kely vitanao ao anatin'ny ray andro iny no tena matetika indraindraintsika olombelona. Tsy hitanila kory etsy amin'ny andaniny sy ny ankilany fa ny zavatra tsabako sy hitako fotsiny dia tokony mifanaraka sy mifampiresaka tsara ary mifamela heloka raha toa ka mbola tian'izy ireo itoy izay fiarahamiasan'izy ireo zay satria tena nahavita zavatra tsara izy ireo tao anatin'izay fiarahamiasan'izy ireo zay ka izay no antony tokony hanohizan'izy ireo ny fiarahamiasan'izy ireo zay fa kosa tokony mijery an'izay maromaritra iraisana ao anatin'izay fiarahamiasa izay mba hialana amin'izay adiady sy ny fifandirana izay. Izay sy zay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misoratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahita isan'andro tomboko lasy tomboko vavy makasitraka dia mirary soa.